iny ny fanazavana noentin'ny filohan'ny SMM faratsiivana dia ny zoma fito aprily lasa teo no nanomboka notsaboina tetsy amin'ny AGR apifilo raha matoko Lodina Razaimamonjy mpanolotsainan'ny filohampirenena ary izao nalefa notsaboina any ivelany izao vola ravoavy sy tsira kotoarson ary no tatitra ny vaovao. Lasany Maurice Claudine Razaimamonjy mpandrara ara-toekarena no sady mpanolotsaina manokana ao anivon'ny fiadinan'ny Repoblika. Vao maraina tokony ho tamin'ny enora sasany no nanangana teny amin'ny fiaramanidina ny Ivato ny fiaramanidina nitondra azy. Nanomboka ny zoma 7 aprily lasa teo no niditra teny amin'ny hôpitaly AGR i Claudine Razaimamonjy taorian'ny filazana ny fanapa-kevitry ny ratsa-pitsarana amin'ny sanany ady amin'ny kolikoly na ny chaîne pénale anti-corruption fa hiditra ponjavonjomaika ny tenany. Raha tsy ivona dia fitarainana 10 momba ny kolikoly avy amin'ny olon-tsotra miampy fitarainana mikasika famindimbola avy amin'ny samifina no nanaovan'ny Bianco Sampanantanarivo sy Fianarantsoa fanadihadiana ny Claudine Razaimamonjy. Amin'ireo antota taratasy voarain'ny Bianco, antota taratasy roa no efa vita ny fanadihadiana nataon'ny Bianco ary dia nafindra teny amin'ny sapam-pitsarana amin'ny sanany ady amin'ny kolikoly. Ny raharaha voalohany dia mikasika kolikoly sy fanodikodiana-bola-panjakana teo anivon'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana momba ny fanampiana manokana amin'ny tetina 50 amin'ny 100 tapitrisa ariary tamin'ny taona 414 arivo ary 100 tapitrisa ariary tamin'ny taona 514 arivo ho an'ny commune ambanivohitra Ialananindro distrikan'ny Fianarantsoa faharoa. Ity raharaha ity izay nosan'ny Bianco Sampanantananarivo. Ny raharaha faharoa dia momba ny fanampiana manokana amin'ny tetina 50 amin'ny 100 tapitrisa ariary ho an'ny commune ambanivohitra Masobe Fianarantsoa. Araka ny fanambarana navoakan'ny Bianco, olona misa 4 karoina, 2 nampidirina hôpitaly ary 4 no nandalo teny amin'ny sapam-pitsarana amin'ny sanany ady amin'ny kolikoly ny zoma 7 aprily lasa teo ao anatin'ny raharaha Claudine Razaimamonjy.